Tsy niandry ny amin'ny alatsinainy fa fito amby roapolo ny volana May ny minisitry ny raharaham-bahiny Andriamatoa Pero Rajaonarivelo fa dia nametraka ny antota taratasy fialandy ao anatin'izay androm-panjakana tetezamita izay. Raha ny fanazavana izay nomeny teo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana etsy Ambohidamo itolakandro io dia nanaraka ny lalàna izy ary miandry ihany koa izay fitohizan'ny raharaham-pirenena eto amin'ny firenena. Taratasy izay hoe fialana zany dikanefa misy fatatrony ihany zany fa hoe membre gouvernement zay ary ny lehibenay ao anatin'izany gouvernement zany dia premier ministre dia nanoratra koa zay ny premier ministre milaza ny fametrahana ity taratasy ty aty aminareo ary koa milaza aminy fa na inona efa napahan-kevitra ny CES dia mandalo any amin'ny premier ministre dia zay vao metefana aminay. Zany hoe nahazo koa zay taratasy avy any amin'ny FFM, ny CSC miaraka amin'ny ministère ny forces armées sy ny sécurité intérieure mangataka amin'ny senity hoe hemotra kely mangataka fotoana ho ray volana. Zany akory tsy midika hoe mety hemotra ny datin'ny fifidianana tsy mihemotra fa mangataka fotsiny izy mba handravonana andreo le candidat zay heverin'ny communauté internationale fa mety manembatsembana ny fozotra ny fifidianana. Izay fotsiny dikan'le sous réserve moa tsy manapaka ino tsy manaka ananay tsy ametraka le izy araky ny daty zay vao voatondro. Zay ny mahatonga iza zany hoe ny asa ministre manomboka ka mbola miandry ny valitenin'ny senity miandry ny valitenin'ny CES CES surtout naray izy fa mbola mitransmettre n'le valiny zany izy any amin'ny prime ministre. Ny prime ministre amizay minotifie aminay hoe tapitra hatreo ny fahefanao eo zay vao milaza amizay hoe iza no isorako.